Maromaro ireo malagasy izay mbila ravinahitra no voasoloky any Cameroun any rehefa nampanentenan'ireo teratany vahiny asa tsara be any Cameroun any. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa amintsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay nahavoasoloky anireo teratany malagasy tany Cameroun tany no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Taorian'ireo fandalovan'ny rivodoza tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy tany dia tokatrano traboina miisa 870 tao Amboasary Atsimo sy 500 tao Ambovombe-Androy ary 527 tao Taolagnaro tamin'ny fokontany Ambinanibe no nisitraka fanampina no nitondradrano izay nientin'ny rivodoza Jude farany teo iny. Ahitana lamba firakotra, vary sy menaka ary voamaina miampy ireo fitaovana fidiovana sy fanadiovana toy ny zinga, sio, savony ho fitsinjovana ny fahasalaman'izy ireo. Tonga tao Ambovombe sy Amboasary ary Taolagnaro namangy sy nankahery ary nitondra ireo tohany isan-karazany ny ministry ny atitany sy ny ministry ny fizahantany ary ny ministry ny mponina sy ny firaisankina Randrianjato Aurélie izay nisolitena ny gouvernemanta. Nanotrina izany ireo tompon'andraikitra olom-boafidy sy olom-boatendry avy amin'ny faritra nosy sy ny Androy iny. Ho fanomezan-danja ny fahaiza-manao sy ho fampizakantena dia nentanina ireo vehivavy anaty fikambanana mba hanomana ny tetikasa-piariana ka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina no hitondra tantsoroka ho amin'ny fanatanterahana izany rehetra izany. Tany Matsiaritra ambony indray fiahina ara-tsosialy maro natao tao amin'ireo komina misa 3 ao Lalangina dia tao Ivoamba sy Taindambo ary lalana Nindro. Nomena tohanaina ireo zokiolona mihoatra ny 70 taona ary notolorana milina fanjairana ireo vehivavy mivondrona anatin'ny fikambanana ho fampizakantena azy ireo. Nitarika an'izany ny talen-kabinetra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina izay nitrony ny kestura voalohany sady sombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Lalangina. Fihaonam-be ny tanora indray mahakasika ny toe-karena manga andiany faharoa ho tanterahana ao Madagasikara any amin'ny faritra Atsimo andrefana ny 17, ny 18 ary ny 19 aprily ho avy izao. Ny fihaonam-be ny tanora mahakasika ny toe-karena manga. Tanora manodidina ny 500 avy amin'ny firenena 410 avy ao Afrika no handray anjara amin'izany. Ao koa ireo manam-pahaizana maro izay hifampizaratra ikefa ary ireo mpiara-mombona antoka isan-tokony. Nosafidianina manokana i Toliara noho izy anisany nahitana ranomasina, renirano ary seranantsambo. Eo ihany koa ny fanjonoana madinika sy vaventy ary salantsalany. Misy fiompina zanga ihany koa any an-toerana. Toy izany koa misy fambolena lomotra any Toliara any. Ary ny Institut Halieutique et des Sciences Marines ao Madagasikara dia any Toliara koa no misy azy sy ireo valan-javaboary anatin'ny ranomasina arovana isan-karazany sy ny maro samihafa. Ka zava-dehibe ny resaka toe-karena manga amin'ny mahafanohitra azy ahafahantsika miatrika ny filana rehetra amin'ny maha-olombelona atsika tsirairay avy. Any Fianarantsoa indray no nanorenana ny collision faharoa izay anisany lehibe indrindra ao Madagasikara. Ao anatin'ny pôle urbain tanàna vaovao ao Ambatomena no misy azy. Mafy sady lehibe ary mahazaka ampijery 5,000 hatramin'ny 3,000 ny gradin sy ny eo anoloan'ny stady. Ho vita amin'ny volana Jona ny asa fanampiny izay ahitana loge artiste, parking, toeram-pivoahana sy ny lakan-drano ary ny lalana miditra ao an-toerana.
hatomboka miaraka amin'ireo mpandraharaha ao fianaran-tsoa ihany koa ny avenue commercial izay ho atao any an-toerana hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fisolokiana izay nahazo an'ireo malagasy mpiray tanindrazana tany Kamerona tany. Tafiditra amin'ny famandrihana asa izay tsy ara-dalàna ny trangany malagasy izay voatazona ankeriny tany Kamerona ho iatrany ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana Ramatoa Razakabona Hanitra. Misy hatrany ny olana miseho tahaka izao na dia eo aza ny fetra raisina satria maro amin'ny tanora no miala amin'ny firenena tsy ampy fanomanana ka tratry ny fanararaotana tahaka an'izao. Efa maro ny ezaka natao tsy hitrangany zavatra toy izao. Tafiditra amin'izany ny fanentanana sy fampahafantarana ny lalàna mba hisorohana ny fandriky ny asa mampidi-doza toy izao. Tokony hahazo fampahafantarana momba ny lalàna sy ny dingana ara-dalàna rehetra ny olona mikasa hiasa any ivelany amin'ny alalan'ny FOP sy ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Misy fiarah-miasa raha teo amin'ny ministera isan-karazany sy ny mpitandron'ny filaminana mba hanaraha-maso ny sehatry ny asa sy ny fandehanana miasa any ivelany. Mampanano sarotra ny fitantanana ny fandehanana tsy ara-dalàna. Mananotranotra ny ministra fa tokony ho mailo sy hitandrina amin'ny asa ampanantenaina ny tanora maniry ny asa any ivelany. Tokony hanaraka ny lalàna sy hifandray amin'ny ministera foana alohan'ny andehanana. Ny fahazahoana vaovao sy ny fanamarinana mialoha dia manampy amin'ny fiarovana amin'ny loza sy ny fanararaotana tahaka an'izao. Tokony manana taratasy ara-dalàna manamarika ny asa amin'ny toerana itobiana izy ireo. Matetika ireo voatazona ankeriny dia tsy manana fifanarahana ara-dalàna amin'ny mpampiasa azy ka sarotra ny manaraka ny raharaha ara-panjakana. Rehefa manara-dalàna ny fifindramonina arak'asa dia tsy manasarotra ny fitadiavana vahaolana miaraka amin'ny solitenan'ny malagasy any an-toerana izany. Manamafy ny fanjakana fa hijery akaiky ny tsy sy ny fiverimberenana raharaha toy izao ary hanatsara ny fiarah-miasa amin'ireo firenena hiasan'ny malagasy mba hiantohana ny zonim-piasa sy hisorohana ny tranga mitovy amin'izao izay niseho tany Kamerona izao. Raha tsy hivana dia malagasy maromaro izay nampanantenana hiasa tany Kamerona no voasoloky ary notazomin'ireo mpampiasa azy ankeriny. Misy amin'izy ireo dia tena tsy maintsy nampanaovin'ireo izay nampanantena asa azy ireo fivarotantena tany an-toerana tany ary noterena izy ireo hanao an'izay fivarotantena izay ka tsy afa manoatra satria eo ampirantanan'ireo zay nampanantena asa azy avokoa ny momba azy ireo rehetra ary nanomboka teo no niditsy antrehatra ny mpitandron'ny filaminana tany an-toerana tany mba nanavitra an'ireo malagasy izay voatazona ankeriny tany Kamerona ireo. Misy tamin'ireo olon-dratsy izay efa voasambotra ny mpitandron'ny filaminana fa misy kosa no mbola karoha na mandraky teny androany. Ka noho izany mailomailo hatrany rehefa mahita sy mandre anireny karazana asa izay ampanantenaina fa tsara karama sy mahafinaritra any ivelany ireny fa sao dia mieritreritra ny ahazo volabe kinanjo anefa dia faty-antoka tahaka an'izao ny zava-mitranga. Izay ny masaka azonareo sy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.